mianatra eo tongotrao. Fahalomerabantsika tsirairay avindray toka eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity itia ampitiavana sy ampifaliana trany ihany koa ny zarana ny ten'Andriamanitra amintsika ary irina dia hitombo hery amin'ny fanarahana n'Andriamanitra isika. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavakintsika. I Andriamanitra tsara ny tsara andrizan-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny ata sy ny voninahitra. Sotranao izay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray dia ny fandraisana ny teninao. Misaotra tompo satria eo aniranay mandrakariva ianao ary mampianatra anay ihany koa ny zavatra tsara mangataka aminao izahay mba hiasa ao anatinay ary koa mbola zavatsoa. Minaran'i Jesosy, amen. Loha teny lesona antsika androany dia manao hoe fanompoam-pivavahana tsy hay adinoana. Manana fotoana izay tsy hay adinoana eo amin'ny dia ataony amin'ny maha-kristianina azy ny ankamaroan'ny olona ny nanapahany hevitra anaradian'i Jesosy. Ny andron'ny batisany na koa ny toriteny izay mihezinezina anankiray izay nahatsapahany lalina ny fanatrehan'Andriamanitra. Mety tsy ho sarotra adinoana fotsiny ny sasany amin'ireny fotoana ireny fa manova fiainana koa aza. Azo heverina fa izany no nitranga tamin'ireo olona tao Kapernaum tamin'ny sabata anankiray voalaza ao amin'ny marika toko voalohany ilay manao hoe dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nampianatra azy tahaka an'izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna. Raha mbola nampianatra Jesosy dia nisy lehilahy demoniaka anankiray izay azo antoka fa nandaran'ny fahefan'ny fampianarany. Ny hika izy nanao hoe moa mifaninona akory izao sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta. Avy andringana anay va ianao? Fantatro izy izy fa isan'ny masin'Andriamanitra ianao. Rehefa avy eo moa dia norohan'i Jesosy ny demonia tao anatiny. Eritrereto ny hevitry ny teny nataon'ny demonia voalohany ny aika izy fa ilay masin'Andriamanitra Jesosy. Ny ekeny fa i Jesosy ilay iraka masin'Andriamanitra izay mifanohitra amin'ireo miaramila maloto sy tsy masin'ny Satana. Zava-masina sy olona dimy masina no antenaina ho hita amin'ny toerana fanaovana fanompoam-pivavahana fa tsy zavatra tsy manam-pahamasinana sy maloto. Araka izany dia misy fifanoherana lehibe eo amin'ny herin'ny tsara sy ny herin'ny ratsy. Hitantsika eto ny mazava misy marina ny fifandinana lehibe eo amin'izy ireo. Mety tsy mbola nahafantatra an'i Jesosy ny olona, saingy ny devoly kosa dia tsy salasalana fa nahalala azy ary niaika an'izany hampaibe maso. Faharoa, tsy mahagaga ny baikoan'i Jesosy ny devoly hiala tao amin'io lehilahy io. Asainy hiala na ahoana satria ny teny ihany koa hoe mangina ianao izy izy. Manomboka eto eo amin'ny filazantsara marika no ahitana tara-kevitra anankiray ny fibaikoan'i Jesosy ny anginana mikasika an'izay momba azy. Antsoiny manam-pahaizana momba ny soratra masina hoe tsy ambaratelon'ny Mesia izany. Misy antony tokoa ny fampanginana an'i Jesosy noho ny fiandrandrana mikasika ny Mesia izay nisy fifandraisana tamin'ny toe-javatra ara-politika tamin'izany andro izany. Mety ampidi-doza ny fitononana ho Mesia tamin'izany. Na izany aza ny afangaro tamin'ny fampanginana ny fanambarana. Tsy misy fisalasalana mombamomba an'i Jesosy. Rehefa mandeha ny fotoana dia hisy ho hita mazava tsara ihany koa fa tsy azo hafenina ny mombamomba azy ary ny fahamarinana mahakasika azy no manjary ivon'ny afatry ny filazantsara. Tsy ny ahalala ny mombamomba an'i Jesosy fotsiny no ilain'ny olona fa ny handray fanapahan-kevitra mikasika an'izay asetsin'izy ireo amin'ny fiaviany sy ny hevitra izany ho avy amin'izy ireo. Dia tahaka an'izany ihany koa isika sitona lesona ny amin'izany ka tahaka ny henointsika handray ny hafatra indray tsy mety adinoina fa namaramarika eo amin'ny fiainana ara-panahareny dia tsaroa fa Jesosy mihitsy no miteny amintsika ary Jesosy mihitsy ihany koa ny ivon'ny finoantsika. Amen. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa Tompo izay mampatsiaro anay indray ny zavatra ireny. Ampianaro izahay mba hitoky aminao irery ihany ary amin'ny fotoana rehetra ka tahaka ny nahatsapahanay ny asaro-bidy ny fitiavanao nandritra ireny fotoana ireny
dia aoka ho tsapanay mandritra ny andro fiainanay rehetra izany. Tonona sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.